Ny Mofonaina isan'andro atolotry ny Mpitandrina RAKOTONAVALONA Maholy. Faly-miarahaba antsika rehetra ry havako malalatra ity Talata 17 ny volana Septambra ity. Ny Mofonaina voalahatra ao antsika anio dia ny boky ny Asan'ny Apôstôly toko 17. Asan'ny Apôstôly toko 17 andiny fahasivy ka hatramin'ny andiny fahaenina ambin'ny folo. Asan'ny Apôstôly toko 17 andiny fahasivy ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny vahoaka rehetra nahita azy nitsangatsangana sy midera ao an-tranon'Andriamanitra. Ary fantantsara fa io no ilay mipetraka teo amin'ny vavahady tsara endrika eo amin'ny tempolo mba hiantrano. Dia gaga sady talanjona ny olona noho izay tonga tamin'irah lehilahy. Ary raha niazona an'i Petera sy Jaona izy dia niara-nirohotra ny olona rehetra ao amin'izy telo lahy teo amin'ny fialofana izay atao hoe fialofan'ny Solomona ka talanjona. Ary Petera no nahita dia namaly vahoaka hoe, ry lehilahy Israely, nahoana ny talanjana amin'izany ianareo? Ary nahoana ny mandinika anay ianareo to herinay na fahamasinanay no nanaovanay azy ho afa-mandeha? Andriamanitry Abrahama sy Isaka ary Jakoba, Andriamanitry ny razantsika no nanome voninahitra an'i Jesosy mpamompony izay natolotrareo sy nolavinareo teo anatrehan'i Pilato rehefa nokasainy alefa. Fa ianareo nandà ilay masina sy marina ary mpamono'olona nangatahinareo alefa ho anareo. Fa ny tompony aina kosa no novoronareo, fa izy natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty ary vavolombelony izany zahay. Ary ny anarany no nampatanjaka io lehilahy hitanareo sy fantatrareo io no ny finoana ny anarany. Eny ny finoana izay azo amin'ny alalany no nahazony zao fahasitranana tsara eto masonareo rehetra izao. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana amin'ny fahasalaman'ny saina na ny fahasalaman'ny maha-olona mihitsy dia misy aretina anankiray izay saika fantatry ny psikanalista rehetra. Dia izay aretina antsoina hoe syndrome d'hybris na hybris. Amin'ny teny grika ny hybris dia hoe zavatra démesuré. Dia ny ataon'ny psikanalista zany hoe syndrome d'hybris dia ilay olona izay tratran'ny fikorontanany maha-olona feno azy, fikorontanan'ilay maha-olona azy, ny sainy, ny fanahiny, ka manjary mahatonga azy tsy mahafantatra tsony ny tenany manoloana ny hafa. Areti-pahefana, fitiavana fahefana zay matetika mpahazo ny olona manam-pahefana izy io, ny olona mananandraikitra. Fa mety mahazo ny olona rehetra mihitsy na tompon'andraikitra amin'ny entreprise izy, na raim-pianakaviana izy, na mpitondra firenena izy, na mpitondra fikambanana izy, de mety ho azo ny antsoiny hoe syndrome d'hybris na hybris io tsika teo, HYBRIS. Izy io de aretiny indrindrindrindra aretiny ty taonjato zay nenantsika ity, marina fefa nisy foana zany tamin'ny andron'ny Baiboly. Fa ity taonjato nenantsika ity de vao mainka miamroborobo ilay fitiava-pahefana loatra ao anatin'ny olona zay manjary fitiava-tena, fitiavam-boninahitra, tsy mety manaiky ho diso, mieritreritra fa ny azy ihany ny antsoina hoe marina, ary rehefa ahitsy na tenenina amin'ilay marina de na kianina fotsiny ara ilay heviny de manjary tezitra, tafitohana, tsy manaiky ho ahitsy, ary ty fahefana loatra mivangongo aminy fanapaha-kevitra sy ny zahatra maro samy hafa. Ary rehefa ty tena, ty voninahitra, ty sehoseho zany rehetra zany lay endrika iseho ilay antsoina hoe syndrome d'hybris fantatry ny olona, ny ankabeazan'ny olona rehetra. Hoy-tsika teo hoe mety aretina mahazo ny olona rehetra io. Ary tsy voatery hoe tsy maintsy olona manam-pahefana ambony, fa mety olo tsotra fotsiny aza, na sefim-pokotany io, na mety ho raim-pianakaviana tsotra fotsiny aza, de mety ho mandalo an'izany. Mety ho tratran'ny olona kory avako malala nefa na de ny mpino aza, na de ny kristianina aza. Mety ho tratran'izay fakapanahy zay. Satria tena fakapanahy mihitsy izy io.
ny fakapanaza nataon'ny satana tamin'i Jesosy hitantsika eo amin'ny Luka 4:7 de ny hoe ao anatin'izany lay syndrome du brise hoe miankofa eto anatrehako anao de te omeko anao daholo zao rehetra zao. Zany hoe iakoko ao anatrehanao daholo zao rehetra zao raha miakoko eto anatrehako ianao. Zay le fakapanana ataon'ny satana tamin'i Jesosy. Fa Jesosy tsy nanaiky. Ahoana moa ny ankofan'i Jesosy amin'ny satana? Satana tsy manana inona na inona mpandaingy satana. Ahoana ny mahany satana an'izao rehetra zao? Tsy anazy zany io. Ny lanitra sy ny tany zay rehetra eo aminy dia an'Andriamanitra fa tsy an'ny satana. Fa fakapanahy izay nataony mety pahazo ny olona rehetra zany. Satria manjary tonga mandainga ny olona, manjary mahatonga ao anatin'ny syndrome du brise, manjary mpandainga, hoy nareo miteny frantsay hoe manipulateur sy ny tahaka zany rehefa tratra n'ilay syndrome du brise. Eto amin'ity asan'ny apôstôly toko 7 ity de mampianatra mihitsy le avako malala ny fiangonana, ny mpino, ny mpitarika mba hiala am'izany ataontsika hoe fakapanahy ny famirapiratana sy ny fahombiazana sy ny voninahitra zany. Fakapanahy ny fitiavatena, fakapanahy ny fisalorana ny voninahitr'Andriamanitra ho anjary voninahitr'olombelona fotsiny zany. Ny tranga de nisy lehilahy zay mpangataka teo amin'ny vavahadin'ny tsara endrika, vavahadin'ny tebolo io atao hoe tsara endrika. Dia nangataka tamin'ny Petera sy Jaona ity lehilahy ity satria mpangataka raha teo izy satria sembana. Dia hoy Petera sy Jaona amin'ny 4 sy hatramin'ny 5 manao hoe tsy manana zavatra mena anao zahay, tsy manana volafotsy, tsy manana volamena, fa inona no ananako dia izay ananako no omeko anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsangany ianao. De sitrana ilay lehilahy sembana malemy tongotra. Ary rehefa sitrana ilay lehilahy sembana dia zendana ny olona. Ary tsy vitany hoe zendana ny olona fa niezakazaka ny rotra nanatona azy roa lahy. Ary niazona azy roa lahy, ary ny fikitra tamin'izy roa lahy, gaga tamin'izy roa lahy, nitodika tany amin'izy roa lahy. Midera sy ataontsika hoe rotra te anakaiky azy roa lahy mihitsy, te hiazona azy roa lahy. Dia mandrakariva hitatsika zany ndray avako amin'ny fiainana maha-olombelona. Matetika de rehefa mahita olona mahomby ny fiarahamonina de miezakazaka makany izy, mazava ho azy maha-olombelona de tonga ho azy zany hoe te hiaraka amin'ny mamiratra, te hiaraka amin'ny izay tafita, te hiaraka amin'izay te hisakaiza amin'ny olona ataontsika hoe mamiratra, mahomby, de mirotra ny olona satria samy te ahomby, satria samy te hanana an'izay. Tsy voatery hoe toetra ratsy loatra zay. Satria toetra mandeha ho azy ao anatin'ny olona mihitsy, toetra voajanahary ao anatin'ny olona mihitsy no hoe mahita olona mba mamiratra, nahavita zavatra, dia mba satrinao hiaraka hifanerasera mba hizara fifaliana, iompifaliana. Fa ny tranga de zao, tsy any am'le vahoaka loatra. Fa ny olona de zao ao amin'ilay mpitarika, lay olona atonina. Indraindray ireny olona zay ataontsika hoe mamiratra no ny antony maro samihafa ireny, raha tsy mitandrina de latsaka ao anatin'ilay fakapanahan'ny fireharehana, fakapanahan'ny fizahozahoana, fakapanahan'ny mety ataontsika hoe fahefana mihitsy aza. Fa i Jaona sy Petera eto de hafa mihitsy ny fomba fisainany. Hafa mihitsy ny fomba fisainany, ary zay afaka no tokony ho toetra antsika mpino. Indraindray rehefa mahavita zavatra hitatsika amin'ny karazam-pivavahana amin'ny tranga eto ambonin'ny tany, mameno ny fahitalavitra, mameno hitambajotra, mameno isan-karazany, de indraindray misy zavatra, misy fahagagana ataon'Andriamanitra, misy fitahiana ataon'Andriamanitra, de indraindray raisin'ireny olona ireny na mety ho raisitsika, ho voninahitritsika sy ho atsika samy rery lay fahombiazana, lay voninahitr'Andriamanitra de manjary menjera satria lasa
tsy zakatsika ny voninahitr'Andriamanitra mahampanota atsika ny dikateny hoe voninahitra kabod amin'ny teny hebreo de vesatra asa tsy isika olona mpanota maivandanja tsy zakatsika ny voninahitr'Andriamanitra fa tokony ho Andriamanitra ihany no mena voninahitra ho an'Andriamanitra ihany ny voninahitr'Andriamanitra fa itsika de omen'Andriamanitra izay voninahitra tokony ho atsika olombelona fotsiny ihany raha fantatr'Andriamanitra fa tokony anao zany fa tsy azontsika atao mihitsy ny misalotra ny voninahitr'Andriamanitra ny olombelona indraindray amaha-olona azy de tia ametraka olona rehefa mahisy fahombiazana sy ny takizany de tia ametraka ireny olona ireny ho tahaka an'Andriamanitra mihitsy ary indraindray ary tsy eto ihany fa i Paoly koa tratran'izany hitantsika amin'ny asan'ny apôstôly nandritra ny fitafiny Paoly satria nataon'ny olona ho Andriamanitra izy nataon'ny olona ho Mercure dia nandritra ny fitafiny Paoly zay nge olombelona ohatra anareo ihany rehefa ko malala misany mety mitranga indraindray rehefa tahin'Andriamanitra isika amin'ny fiainantsika isan'andro de indraindray azo ny fakapanahy izay mety manimba azo ny fakapanahy hisoratra na hipetraka amin'ny toeran'Andriamanitra mety tsy itsika mametraka ny tenantsika an'izay ny amboalohany fa mety ny olona mametraka an'izay mety ny olona mametraka an'izay hoe tena reto olona reto ny tena izy reto olona reto tena mahavita zavatra tena Andriamanitra mihitsy ndraindray apetraky ny olona am'izany mihitsy na amin'ny lafin'ny ara-pivavahany io mety mitranga zany na amin'ny lafin'ny akademika mihitsy koa azy hoe tena mahay tena marani-tsaina tena na koa amin'ny lafin'ny ara-politika mihitsy koa aza na amin'ny lafin'ny maro amin'ny talenta zay meny atsika dia indraindray itsika apetraky ny olona am'izany zavatra zany tsy ratsy akory zany mazava ho azy tsy ratsy zany ary ny olona mazava ho azy tsy azotsika mety ny olona satria zavatra mafinaritra ny olona zany ary fifaliana ho an'ny olona mihitsy mafinaritra mety ho toetra nyreto olona reto fa izay voakasika izay kosa de tokony ho mitandrina tahaka ny tandreman'ny Petera sy Jaona hoe tsy miankina tsy anay angezo voampiasana zao hoe avy amin'Andriamanitra zao ary ilay famira-piratana de navadika izy roa lahy ho voninahitr'Andriamanitra tsy nataon'izy roa lahy ho voninahitry ny tenany fa navadika izy roa lahy ho voninahitr'Andriamanitra nanjary nataony ho fitaovana hitoriana ny filazantsara ilay fahombiazana tahaka ny tenenan'ny Paoly eo amin'ny Korintianina voalohany toko faha 10 manao hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra nge ny mahatoy izao anay ary dia izay fijoroana vavolombelona izay no nataon'izy ireo lahy navaliny lay fametrahan'ny olona azy lay etaetan'ny olona tia ametraka azy eo amin'ny toerana ambony mpanao zava-mahagaga mahay zavatra maro hoe tsy hain'ny olona ahoana moa ny tsy ho gaga ny olona rangaza mangataka nandritry ny firitaony eo iantran'ny olona io fasitrana de mazava ho azy dia tena netritra mihitsy ny olona na de jiosy azy ireo na de dia netritra mihitsy tena mpanao fahagagana reto tena ho amin'ny Andriamanitra de ny fikitra ny olona dia izy reo lahy tsy namela ny olona hitodika tany aminy tsy nanaiky ny hitodiany any amin'ny hipanjinan'ny olona azy izy fa izy manao hoe fa maninona noho izay ny jerenareo nahoana noho izay nahoana ny mandinika anay ianareo fa izao tsy herinay ange na fahamasinanay nanaovanay izao zavatra izao na tonga azo afa mandeha fa Andriamanitra Jakoba lay Jesosy Kristy tompo afaka malala zay le hoe ho an'Andriamanitra ny voninahitra ary izany rehefa malala de toetra tokony ho ananantsika mihitsy am'izay rehetra mety ampamira-pirata an'Andriamanitra atsika am'izay rehetra mety ahitantsika fahombiazana na io amin'ny lafin'ny ara-tsaina na io amin'ny lafin'ny ara-panahy na io amin'ny lafin'ny ara-toekarena ara-pananana de izao ny olona mety manindraindra atsika mandrakariva tsy maninona akory zany tian'ny olona mafinaritra ny olona zay mpitranga amin'ny olona fa izao adiditsika kosa ary toetratsika kosa ny mitaona izay manodidina atsika hoe eny olombelona ihany zay ny ezaka zay mety ho zay nataotsika fa izao fahombiazana zao tsy noho ny avy aminay tsy noho ny fiezanay fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra
Fiavako malala izany toe-panahy mampitodika ny olona ao amin'Andriamanitra izany eo anoloan'ny famirapiratana no ataon'ny soatra masina hoe manetry tena. Ary dia tsy vitany hoe taonany olona anetry tena ihany izy mirahalahy, fa ny taonany olona koa ho amin'ny finoana. Hoy izy andiny 5:20 ny anarany Jesosy no nampatanjaka an'io lehilahy hitanareo io, ary fantatrareo fa noho ny finoana ny anaran'io Jesosy io, ny finoana izay azo amin'ny alalany no azahoana zao fahazitranana tsara eto masonareo zao. Zany hoe reto olona reto nezakazaka nanatona azo reo lahy mba te hizara, mba te handray ilay famirapiratana, ilay zava-mahagaga, de tsy nafenin'izy reo lahy hoe tsy zay angely vahaolany, azonareo atao koa ny manao ohatranay, azonareo atao koa ny mamiratra, azonareo atao koa ny mahita zavatra tahaka izao, azonareo atao koa ny manao an'izao raha mino ianareo. Zany hoe tsy nafenin'izy reo lahy mihitsy ny fanalahidin'ilay fahombiazana, ary nasehony fa azon'ny olona rehetra tao zany. Zay tsy de zany loatra ry havako malala. Raha misy olona mahita filona volamena de ho azonao antoka raha am'izao andro fa tsy teny aminao mihitsy izy mazava ho azy hoe tariany nahita an'io. Fa eto Petera sy Jauna de tsy zay ny toetrany. Ny teneny manao hoe zao no lazaiko ianareo, tsy izao fahombiazana zao mety ho azonareo atao, fa tsy zay ihany. Azy zay ny dinina, azy zay ny jerena, azy zay ny resahana, fa mino koa ianareo fa azonareo atao koa mahita fahagagana tahak'izao. Miankina aminareo zany io. Aza mitady fahagagana aty aminay, fa nareo de afaka ampiasain'Andriamanitra ho tonga tahaka anay ko. Zany levako malala tian'ny tompo ho toetra tsika kristiana. Ny hoe fanetretena, fa ny faharoa de zao fanoloan-dalana ny olona koa mba hahatonga ny olona ho tonga amin'ilay fahombiazany tena. Tsy tia tena, atoronao zay mba lalana hitanao fa mba napety ny fiainanao. Hitanao fa nety tamin'ny fiainanao lay fitahin'Andriamanitra, hitanao fa nety tamin'ny fiainanao ny tondran'Andriamanitra anao, de mba hatoronao ny olona hoe zao mba napahomby ahy, hatoroko anao zao mba napety ny fiainako. Rehefako malala tsy de zay loatra moa tsika malagasy indraindray, fa ory hava-manana sanatry engany Odisy fomba fijerin'ny tolo zay hoe ory hava-manana. Zany ndray de tsy hanoro anao ny fomba nahombiazako, zany ndray de tsy hanoro anao izay mba napety ny fiainako, zany ndray de tsy hanoro anao mihitsy manao hoe tariny lalana napety tamiko fa zarako azy ianao tsy mahita. Fa tsy de zay loatra lefako malala ny toetra, tsy zay loatra mihitsy fa tsy zay mihitsy ny toetra ny kristianina. Rehefa mba hitanao fa napety ny fiainanao, rehefa mba hitanao fa nandamina ny fiainanao, rehefa mba hitanao fa napahomby anao, de zarao atoroy amin'ny mpiarabelona aminao. Hoe ohatr'izao mba napahomby ahy, zao mba fanalahidin'ny fahombiazako hoe matoa namiratra teo amiko, hitako ny voninahitr'Andriamanitra, de mba tiako hita ny voninahitr'Andriamanitra ianao de zao atao, zao ny fomba fiasa, zao ny lalana ny tiavina, atoroko anareo. Ary zay le tenen'ny Paoly ao amin'ny kasan'ny apôstôly 2:20 manao hoe tsy mba nafeniko anareo mihitsy ange izay saina ny men'Andriamanitra. Ary Jesosy koa efa niteny an'io, Jaona 2:20 manao hoe za ange tsy nanafina na inona taminareo efa tsy nataoko hoe mpanompo intsony nareo, fa nataoko hoe sakaiza, nasehoko anareo daholo ny lalana sy ny fahamarina, ny marina rehetra. Levako malala isany ataontsika hoe toetra soa tokony mananan'ny kristianina no hoe rehefa mba misy zavatra hitanao fa nahasoanao, tsapanao fa napahomby anao, de mba zarao amin'ny namanao hoe aza ho azonina nanao samirery, aza tehirizina ho anao samirery, fa zao mba zarao. Eto a Petera sy Jaona de zao nezakazaka nanatona azy ny olona. De zao manao nampamiratra anay Andriamanitra, de zao afaka mampamiratra anareo koa izy. Ary de atoronay anareo fa iny Jesosy iny ny finoana azy, iny ny fototry zao fahombiazana izao. Tsy izay fa minoan'Andriamanitra. Afaka malala engany ho mpino izay mitoetra amin'ny finoana isika, ho mpino manana toetra soa, mateo ty ao anatin'ny fiarahamonina, ataon'Andriamanitra hita eo aminao aniny voninahiny. Fa izao rehefa hitanao ny voninahitr'Andriamanitra de taony koa ny hafa mba hahita ny voninahitr'Andriamanitra ao anatin'ny fanetretena, ao anatin'ny fahatokiana. Fa na de mpanota azy ianao,
na de tsy tanteraka azy ianao araka ny tenin'ny Jaona de azon'Andriamanitra ampiasaina satria mino. Tsy ny anjelona ampiasain'Andriamanitra hiasa eto amin'ity zao tontolo zao, anarina ny firenena, anarina ny fiarahamonina, fa olombelona tahaka antsika ihany, tahaka ny Jaona ny teny hoe tsy ny fahamasinanay, tsy ny herinay, fa ny fahasoavan'Andriamanitra. De engany anaiko ampiasain'Andriamanitra, tahaka ny nampiasain'ny Petera sy Jaona ianao, ary azo ny ampiasaina. Fa aza misalasala satria fahasoavan'Andriamanitra ny fidianany atsika. Ivavaka tsika ravaka malala. Tompo misaotra anao zahay fa Andriamanitra mitaizana eo amin'ny fanetretena ianao. Andriamanitra feno sy tanteraka kanefa mampianatra anay anana fanetretena lalina tahaka an' Jesoa zanakao. Tompo, fakapanahin' izao tontolo zao ny Iarahana, fakapanahin' izao tontolo zao ny fitiavam-boninahitra tafahoatra, ka tsy mametraka anao Andriamanitra ho tompony zavatra rehetra, tsy mametraka anao Andriamanitra ho lanja mavesatra mitondra zao rehetra zao. Tompo de mivavaky izahay, ampahirezo izay Tompo anana toetra soa, toetra ny fanetretena ao anatin'izay mety ho famirapirantanay noho ny asanao sy ny fahasoavanao, de ataovy mahatona ny olona tsy hijery ny tenanay fa hijery anao Andriamanitra. Ao anatin'izay mety ho fitahinao, ao anatin'izay mety ho fahasoavanao, ka ataonao mameno ny fiainanay, de ampahirezo izay Tompo mba tsy hibanjina afa-tsy anao, ary tao manetry tena mba hahatonga ny namanay ahitanao. Tao amin'izay Tompo mba hizara ny voninahitrao, mba ho hitan'ny namanay ny voninahitrao, de tao amin'izay ahizara ny mahasoa sy ny mahafinaritra mandrakariva amin'ny namanay. De jereo ny tokantrano tsirairay avy, ataovy mamiratra, ataovy mahita ny voninahitrao, fa tefeo amin'ny fanetretena. Jereo ny ankonanay, jereo ny zanakay, jereo ny tanindrazanay, ataovy mahita ny voninahitrao, omeo fanetretena. Misaotra Jesoa. Amen.